Zay ny eo amin'ny pejiny politika fandeha hitirantsika kosa ny tontolon'ny finoana izay isan'ny songadina tamin'ity androany ity. Nanakoako ny fankalazana ny andron'ny krismasy tamin'ity androany ity, saika feno hipoka avokoa ireo fiangonana kristiana teto Andrenivohitra. Andeha ho arahintsika antsary ny mahakasika izay fanadihadiana izay. Fotoan-dehibe ho an'ny kristianina ny andro krismasy, andro nahaterahan'ilay mpamonjy ny tontolo izao. Na dia alakamisy aza ny andro dia tomey folona amin'ny fiangonana kristianina rehetra, nezinezina amin'ny fideranan'Andriamanitra. Nazava ny afatra tamin'ity krismasy ity fa tonga olombelona toantsika ny tompo mba hanavitra antsika. Nihetry mihitsy izy mba hanamora amin'ny fanavotany antsika. Noho izy dia mahazo antoka amin'ny famonjena ny mino rehetra maneran-tany. Na ny fiangonana katolika, na ny protestanta, na ny loteriana, na ny anglikanina dia samy nezinezina avokoa ary tomey folona tamin'ity andron'ny krismasy fankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy ity.